Zava-miafin'Andriamanitra nampahafantarina. Zava-miafin'Andriamanitra nampahafantarina manasanao anaraka izany lohahevitra izany. Ry mpiara-midinika namana, faly mandrakariva ny fo satria tafaraka indray isika mandinika izao lohahevitra izao. Misaotranao ihany koa manjoy an'izany tsy tapaka tononona amina mandrakariva ny fiadanan'ny tompo. Andeha ry hiaraka hivavaka isika raha hanomboka ny dinika hifanaovana. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, misaotra noho izao fotoana sarobidy omenao anay izao, tombontsoa omenao anay mba hahafahanay mahita indray loharano kely avy amin'ny teninao. Tomoera tompo aty anatinay ary aoka ny fanena masina no ampianatra anay. Vilao ny helokay ary sory ny hevitra mampisaraka anay aminao. Izany no hitahitam-ponay angatanay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina no anomboantsika ny dinika ry mpiaraka mianatra namana isany. Korintianina faharoa toko 5 ka ny andininy 2:20. Zay tsy nalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ilay tsy nalala ota dia efa nataony ota. Zava-miafin'Andriamanitra izany kanefa dia nampahafantarina antsika. Ao amin'ny Kolosianina toko 1 ka ny andininy 9:20 sy 7:20 indray ny dinika hifanaovantsika amin'ity androany ity, manao hoe dia ny zava-miafina izay ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina. Zay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo, izay fanantenana sy voninahitra. Fahagagana izany. Moa ve tsy fahagagana ao antsika fa nampahafantarin'Andriamanitra antsika ilay zava-miafina. Ary zay no niresahan'i Paoly, tena fahagagana. Fahagagana zany. Inona ilay zava-miafina ka nampahafantarina antsika? Ny dinika hifanaovantsika eto ny mamaly izany fanontaniantsika izany. Milaza moa ny zava-miafina i Paoly. Any amin'ny toerana hafa ihany koa izy dia milaza zany amin'ny Korintianina 1:2-7 any izy. Dia milaza ihany koa izay fikasan'Andriamanitra mandrakizay, izay voatendy ho voninahitsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Zava-miafina anankiray izay. Dia nambara tamin'ny alalan'ny drafim-pamonjena izany, dia nilaza hifamarinana ihany koa Petera, toy izay efa nanarainy mpaminany, izay tiany anjily ho hita sy hodinihana, izay efa voavolavola fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ao amin'ny Petera 1:2 ilazana izany, ary ilazainy amin'ny Romana 1:20 dia hoe voafina hatry ny fahagola izany. Na izany aza tamin'ny alalan'ny fiainan'i Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia nampahafantarina antsika ilay zava-miafina. Inona ilay zava-miafina? Dia izao no voalazan'i Paoly eo amin'ny andininy 7:20. Izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo. Ry mpiara-midinika namana, io ilay zava-miafina. Kristy aty anatintsika tsiraray avy. Ary zany no manatanteraka ny drafim-pamonjena omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 1. Efesianina toko 1 ka ny andininy 7 sy ny andininy 10. Izy hoe izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany.
izay nataony be ho antsika tamin'ny fahindrina sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitapony isika araka ny safidiny zay efa nokasain'ny tenany, atanteraka ny fitondrana atao mandra-pitapitry ny andro voatendry, atongava ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny an-danitra na ety an-tany dia ho ao amin'izany. Ny tanjon'Andriamanitra ny ampafampafantarana antsika ilay zava-miafina dia ny mba hanangonana antsika rehetra ho iray ao amin'i Kristy. Ny filazantsara zany dia mitarika ny tsirairay avy, mitarika ny kristianina rehetra mba ho iray ao amin'i Kristy. Izao no voalaza amin'ny Efesiana 4:1-3 ka hatramin'ny 5 manao hoe: fa fanambarana no ampafantarinay ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany dia mamaky anareo dia ho hainareo fantarana ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'i Kristy, zay tsy mbola nampafantarana zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy masina ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongava ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ilay zava-miafina ka nampafantarina dia ny mba hahatonga ny jentilisa izao zany ho mpiray lova sy ho tena iray ao amin'i Kristy. Ry mpiara-midinika namana, Kristy ilay zava-miafina mba ho tonga iray. Zany nge ny antom-bavaka Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:10 mba ho iray isika rehetra. Tiako nilaza amintsika nefa fa ny fianarantsika zany filazantsara mba ho iray izany dia mbola ianarantsika mandritra ny mandrakizay fa ny zavatra mahafinaritra ampafantarin'Andriamanitra antsika dia androany izao hoe maty Kristy amonjy ny olona rehetra. Ka ny hoe Kristy ao anatinareo zany araka ny voalazan'ny Kolosianina 2:7-8 ilay zava-miafina dia manondro ny fitoeran'i Kristy ao am-poko sy ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana. Tiako ary androany mba ho Kristy no am-ponao amin'ity androany ity. Aokizy no anjaka ao am-ponao, izy no mampiray antsika, izy no antom-pivelomantsika, izy no iainantsika ankehitriny. Ka ilay zava-miafin'Andriamanitra ka nampafantarina dia Kristy ao anatinao. Aokizy no hitoetra anatinao amin'ity tontolo andro ity. Ny hivavaka isika amaranantsika izany. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa tsy nataonao zary miafina taminay. Kristy efa nampafantarinao anay androany ka nampitoerinao mihitsy ety anatinay mba hahatonga anay ho iray ao aminao, mba hahatonga anay ho mpiray lova ao aminao. Tianay ary raha toa ka hanapa-kevitra zahay ka hahatonga anao hitoetra aty anatinay. Tonga hoe Ratompo aty anatinay ka hitondra fanavaozana, hitondra fiainam-baovao, hitondra fiovampo ho anay sy izay mihaino rehetrarehetra ankehitriny. Dia apetraka ampelantananao zany vavaka izany satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.